manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny raina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Rankiary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Ampifaliana lehibe no iarabanantsika mianakavy izay manaraka hatrany ity fandarana ity a. Misy amintsika moa aty amin'ny faritany aty ambanivohitra aty dia faly mihitsy a, manaraka tsy tapaka ary tsy miaty mihitsy fa dia maharaka hoe mitohitohy hatrany le fampianarana dia maharaka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Maro aminareo no manaraka ity fandarana ity ary mandray fahasoavana ao anatin'izao fandarana izao, na eto Madagasikara moa na any ambanivohitra any a, eto Antananarivo na aty ampitan-dranomasina aty moa zany dia efa samy mahazo fahasoavana sika mianakavy a. Amin'ny alalan'ny fanarahana izao fandarana izao dia ny faniriana dia hoe hitondra fitahim-panahy lehibe eo anao a, isy fiantraikany lehibe amin'ny fiainanao a izao fandarana izao. Pasteur André Alvarez miarabanao pasteur Etienne. Manana ny fiadanany tombanao pasteur Alvarez dia miarabantsika mianakavy tompo. Dia tournomi fa toko faharoapolo tsika pasteur amin'izao fotoana izao a, ny amin'ny miaramila sy ny tafika fa hivavaka tsika aloha mialohan'ny hidirantsika lalina ny amin'izay fampianarana izay. Dahoary tompoko. Raha eo dia misaotra anao zay satria dia fantatra hoe mijery anay ianao ary manara-maso ny fiainanay ary izany mahatonga anao hitiny aminay isan'andro isan'andro amin'ny alalan'ny izao fandarana izao. Ny antony ampianaranao anay tompo dia tia hanangana ny fiainanay ianao araka ny lohatenin'ity fandarana ity hoe manangana fiainana ary tia hikarakara ny ara-pananay, tia hikarakara ny fiainanay. Tianao zay a mba tena eo ambanin'ny elatry ny tsotoha, eo amban'ny fitarianao a no andehanana isan'andro isan'andro koa dia tahio manokana izao fandarana izao. Misy olona amin'izao fotoana izao mety hoe ao anatin'ny tsy fahasalamana izy manaraka nyity fandarana ity a, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a, miala ny aretina ao anatin'izao olona izao, na lehilahy izy na vehivavy na zaza madinika, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a, miala izao aretina izao amin'ny anaran'i Jesosy ary sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo misaotra anao zay satria mampianatra anay ianao, mangataka ny fanahy masina ilay mpampianatra tsara indrindra izay nampanantenanao anay hoe ny fanahy masina no hitarika anareo marina rehetra koa dia ampianaro zay a amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary pasteur lasitsika ary a Deutéronomia toko faharoapolo a, ny amin'ny maramila sy ny tafika. Andiny voalohany. Raha mivoaka nafika ny fahavalinao ianao ka mahita soavaly sy kalesy ary olona maro noho ianao dia aza matahotra azy fa Jehovah Andriamanitra kosa izay nitondranao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta no mombanao. Ary rehefa nafika ianareo dia anantona misorona hiteny amin'ny olona hoe miaino ry Israely fa efa nafika amin'ny fahavalinareo ianareo anio, koa aza ketraka ny fonareo ary aza matahotra na mokorapaka foana na mangororo no nitahotra azy, fa Jehovah Andriamanitra reo no miara-mandeha aminareo, hiado anareo amin'ny fahavalinareo mba hamonjy anareo. Dia hiteny amin'ny olona ireo mpifiazy ka nao hoe iza ny olona izay efa nanao trano vaovao nefa tsy mbola nitokanany, aoka andeha hiverina ny tranony izy, fandreo maty any amin'ny ady ka olo-kafa no hitokana ny tranony. Ary iza ny olona izay efa nanao tany-boloboka nefa tsy mbola nihinana ny vokatra, aoka andeha hiverina ny tranony izy, fandreo maty any amin'ny ady ka olo-kafa no hihinana ny vokatra. Ary iza ny olona izay efa nifofo vady nefa tsy mbola napakatra azy, aoka andeha hiverina ny tranony izy, fandreo maty any amin'ny ady ka olo-kafa napakatra ny vadiny. Ary mbola hiteny amin'ny olona ihany mifiazy ka hanao hoe iza ny olona izay matahotra ka hosafo, aoka andeha hiverina ny tranony izy, fandreo ketraka tahaka ny fony koa ny fondralahany. Ary rehefa vita mifehy vahoaka ny teny ataony amin'ny olona dia sy ny mifehy ny maramila taritra azy. Ramby akaikin'izay tanànay adiny ianao dia mila zaha fihavanana aminy
ary raha fihavanana navaliny anao ka mampandroso anao izy de ampanaovinao fanompona ny olona rehetra ao ka nomponao izy fa raha tsy mety manao fihavanana aminao kosa izy fa te hiady aminao de atao fahirano izy ary rehefa atolo-jovan'andriamanitra ao tananao izy dia hovonoina amin'ny lalatsabatra ny lehilahy rehetra ao fa mibaby rehetra ao dia ny zazamambehivavy sy biby fiompy ary zay rehetra ao an-tanàna dia hoentinao anao ary hoaninao mibaby azy avy amin'ny fahavalinao izay omeny jovan'andriamanitra ao anao toy izany no ataonao amin'ny tanàna rehetra zay lavitra anao indrindra ka tsy tanànandreto firenenydreto fa ny tanànandreto firenenydreto kosa zay omeny jovan'andriamanitra ho lovanao dia aza sina miangana zay olona rehetra ao fa haringany tokoa ireo dia ny etita sy ny amorita sy ny kananita sy ny perizita sy ny avita sy ny jebosita araka izay nandediny jehova-andriamanitra ao anao mba tsy ampianarany anareo anao araka izay fahavetavetany rehetra zay nataony tamin'ireo andriamanina ka tsy anotanareo amin'ny jehova-andriamanitra reo raha ataonao fahirano ela ny tanàna zay ho tafianao laina dia aza ambanana akapaina amin'ny famaky ny azo eo fa isy hoaninao amin'ireo ko aza akapaina fa olona va ny azo any an-tsano ataonao fahirano kanefa ny azo zay tsy fantatreo fa tsy fihinam-boa de kapao ihany ka ataovy manda hamelezana tanàna zay miady aminao mandra-paharesiny paster ia misaotra anao paster Alvarez namaky an'izay teny zay a zava-dehibe ny ionana indray moa zany paster eto zay tena ianarantsika ny tenin'Andriamanitra ianarantsika amin'ny baiboly ny fantatsika tsara moa zany ny zavatra hitsangy afaka andro vitsivitsy pasteur dia ilay fotoana lehibe mitondra ny loha hevitra hoe manangana fototra vaovao manangana fototra vaovao ao anatin'le hoe fanambinana sa ozona reo zany tena anisan'ny zavatra lehibe sy zavatra ray tena goavana izay ino izy ty tsy maintsy hofatarina ary tsy maintsy ampahafantarina ny olona ary anafana ny olona sabotsy ho avy izao izy io sabotsy fahasiviny volana febroary amin'ny 7 ora maraina tsy diso zay ho tanterana eto Mongote andre fanambojanahary no anaofana izay taona lehibe sy goavana izay croisade goavana mihitsy izy io efa nambarako mbenombeno hoe anao fondation vaovao tsika raha marimarina kokoa dia manao karazana refondation mihitsy ho amin'ny fiainana misy karazana mpivavaka manko zay toerina mitoetra mandrakariva ao anatina zavatra faran'izay sarotra tsindriko tsara zay pasteur Alvarez faran'izay sarotra mitoetra mandrakariva ao anatina problème ao anatina ozona ao anatina latsa ao anaty baiboly a ny olona rehetra tsy maintsy mandalo ady fa ny ady fandalovana fa tsy fitoerana ny ady fandalovana fa tsy toerana ipetrahana ny olona misandratra rehetra atao anaty baiboly pasteur Alvarez tena mandalo fahantrana daholo ny olona misandratra rehetra ny olona malaza ny finoana dia nandalo fahantrana nandalo tao anaty fahantrana fa tsy nitoetra tao anaty fahantrana samihafa izany ny fahantrana lalovana fa tsy hitoerana tsy fiainana tsy zavatra iainana fa zavatra lalovana azonao ny problème mety mandalo amin'ny zanak'Andriamanitra ary ny zanak'Andriamanitra dia natao andalo olana daholo na misy fotoana mandalo trosa fa ny trosa natao lalovana fa tsy natao iainana ary tsy natao hitoerana raha zanak'Andriamanitra anao dia tadio fa tsy normal zany hoe mitoetra ao anatina trosa 5 taona zany hoe hatramina 5 taona nanambadiana zay 15 ans de mariage ianao zao fa dia niaina tao anatina trosa 20 ans de mariage 30 ans de mariage fa fahantrana milomano anatina fahantrana dia manaiky an'izany ianao hoe zao ny lalana hitondran'ny tompo non 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 catégoriquement non diso zany ny fahantrana de passage lalana andalovana fa tsy toerana hipetrahana
azonao mety andalo aretiny ianao fa tsy afaka mitoetra ao anaty aretina za zany ny pasteur tena tsy manaiky an'zany mihitsy raha mino baiboly tsika de hoe arary mandavataona zany ianao de zadinak'andriamanitra ianao de anaiky an'zany hoe atao hoana fa efa aretina mitaiza azy io hoe aretina efa trambola kely izy nitratranyio hoe aretina efa iainany io hoe non pasteur tena tsy marina zany ny aretina mety andalo fa tsy toerana ary tsy tokony iainana azonao mety izy fotoana mandalo olana ny tokantranonao fomba ny olona rehetrarehetra fa ho an'ny zanak'andriamanitra ny olana ao anatin'ny tokantrano ny problème ao anatin'ny tokantrano de totohatra iakarana passage iakarana fa tsy toerana honenana tsy hoe anana olana foana ianao de korotana tokantrano mandritry ny 30 taona mandritry ny 10 taona 5 taona de ranomaso foana diso zany mety isy ranomaso ny tokantranonao ao anatina ataoko hoe semaine vitsivitsy herinandro vitsivitsy andro vitsivitsy de mety ranomaso fa lalana lalovana fa tsy toerana ipetrahana mety mandalo latsa ianao latsa de lalovana ny olona ambony rehetrarehetra ary ny olona nampiakarin'andriamanitra rehetra ary ny olona niakatra amina faratapony rehetra de nandalo latsa daholo ry davida nandalo latsa davida mpanjaka ry sadraka sy mesaka abednego ry mosesy nandalo latsa ry abrahama nandalo latsa ry jakoba nandalo ady tena ady namay mihitsy fa tsy nitoerany zany fa ny fiafarany reny olona rehetrarehetreny de nefara tamina voninahitra sy fahalehibiazana daholodaholo noho izany ampahafantarina am'reti-pijery reto aza mialoka ao ambadiky le hoe zao ny sitrapon'ny tompo zay efa mivavaka efa mba mivavaka ihany anytsika nga moa tsika tsy mivavaka nga moa tsika tsy manompony tompo hoe efa mba nafa tena efa tsy tahina nga moa tsika ny tena miditra am-piangonana isan'andro tsika manao adidy ao am-piangonana manao fafolo-karena manao fanaty ekeny zany fa saingy mbola misy ozona mifamatotra ao azo pasteur ary zay ny antonyity fotoana manomboka amin'ny sabotsy avy zao ty mandritry ny 3 herinandro hanapahana izay ozona izay mbola mitoetra mihitsy tsy lalovana le izy tsy le olona mahatsiaro an'le mety mandalo an'le olana ho anao mety hoe 1 mois 2 mois 3 mois fa tsy normal pasteur zany hoe tena matsiaro fijaliana misofrira foana ianao isan'andro anao de misofrira manaitaina tena mijaly tena misento lava tena ianao fijaliana nefa miaraka amin' jesosy tsy normal zany tsy normal zany azao manko zany pasteur misy zavatra tokony ho azavaina ny fiainan'ny jakoba zay efa nentina atsika teto foana i jakoba dia fatatsika tsara efa nazavaina teto zay omaly hoe nisy tsodrano ny raisiny avy tamin'ny ray aman-dreniny nandray tsodrano avy amin'ny Isaka izy nandray fitahidina avy amin'ny Isaka izy jakoba io fa saingy zao tamin'ny alalana fitaka nazahoany zay tsodrano zay azonao tamin'ny alalan'ny fitaka ary tamin'ny alalan'ny alahelo ny ralahany zany hoe le tsodrano no raisiny avy amin'ny dadany fa ny alahelo namatotra azy de ny alahelo ny ralahany nanambady jakoba avy eo de ny olona nalainy jakoba vady de zanaka mpanompo sampy zanaka labana anadandreniny anadandreny ihany io rafozany io sady rafozany io zany anadandreny tam'izany moa mbola afaka mivadivady ohatr zany io fa mpanompo sampy be reo atao amin'ny aitsika tsara ndovaka itsika ny atao amin'ny genesis ndeo verenina kely zany pasteur de am'izay mba mazava tsara ny atao amin'ny genesis toko fa telo amby telopolo zany vady toko fa raiky amby telopolo e toko fa raiky amby telopolo de ahitatsika an'le hoe lay ody ratsy eo ny andininy fa 5 amby roapolo nge vakio pasteur vady vakioko sy andininy fa 5 amby roapolo zay zo mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy ary labana dia natratrany jakoba ary jakoba dia efa nanorona ny lainy teo tendrambohitra ary labana sy ny havany kosa nanoron-day teo tendrambohitra Gileady ary labana tamin'i jakoba inona izao ataonao zao no dia
nangaladi tampoka ianao ka mitondra ny zanako vavy toy ny babo azo avy amin'ny sabatra andeny fatelopolo vakeo andeny fatelopolo zao ny vakiny ary ankehitriny raha mandeha tokoa ianao satria manana ny tranorainao indrindra ianao nahoana ny nangalarinao ny Andriamanitro zay nahoana ny izy nahoana nangalarinao ny Andriamanitro andeny faraiky amby telo andeny faraiky amby telopolo dia namaly Jakoba ka nanao tamin'ny labana hoe satria natahotrao fa hoy izao angamba halainao ankeliny amiko ny zanakao vavy izay ahitanao ny Andriamanitro zao dia aza velomina eto anatrehan'ny havantsika savao zay ato amiko ka entony ianao fa tsy fantary Jakoba fa Rahely no efa nangalatra azy toy izy ary labana niditra tao an-dain'ny Jakoba sy tao an-dain'ny Lea ary tao an-dain'ny ankiziny rovavy fa tsy nahita dia niala tao an-dain'ny Lea izy ka niditra tao an-dain'ny Rahely fa efa nalain'ny Rahely ny sampy ka nataony tao anatin'ny laselin'ny rameva dia nipetraka teo amboniny izy ary labana dia nikaroka iran'ilay rehetra fa tsy nahita ary hoy Rahely tamin'ndrainy azafady tompoko lahy fa tsy mahazo mitsanga ny eto anatrehanao aho satria azo ny fomba behivavy dia nikaroka fatratra izy fa tsy nahita ny sampy zay rehefa tsara naninona zany reo le rafozan'ny Jakoba reo nanompo sampy satria mpanompo sampy reo mpanompo sampy reo ary reto vadiny Jakoba reto koa dia mpanompo sampy i Jakoba nefa mpanompon'Andriamanitra jeretrao zany hoe ao anatina tokantrano anankiray a misy lehilahy izay nomen'Andriamanitra tsodrano ary lehilahy mivavaka manana ny Jehovah ho Andriamanina nefa ny vadiny manompo sampy azonao eo tena zava-doza ary zay lazaiko hoe mahatonga fiainana kristianina sy fiainana mpino maro tratrana zavatra misavoritaka ohatra zany satria raha mijery ny toyany tantarany Jakoba io ianao sy ny taranany sy reto akonany reto dia fiainana misavoritaka fiainana misavoritaka mandra-piveriny Jakoba aty amin'ny toko fa 5:30 mandra-piveriny tao a Betela azonao mandra-piveriny Jakoba tao Betela hoe niverina tamin'ny fitiavana voalohany vakeo eo amin'ny andininy toko fa 5:30 andininy faharoa andiny faharoa zao mivakana ary Jakoba tamin'izay tao an-tranony mba mizaretra nomba azy ary io ry Andriamanitra hafa zay aminareo ka mahadiova sady ovay ny fitafianareo zay teto Jakoba efa niteneko teto maly ty nanao refondation totale ho an'ny famille ho an'ny fianakaviany satria ny fianakaviany zany tena niaina tao anaty problème tena tsy aivahana ntsony ny problème talohany io a ny korotambelona zareo nanan-karena zareo nanam-bola zareo nanana ny zavatra rehetra nanan-karena be Jakoba fa tena tao anatin'ireo arena reo tena fiainana misavoritaka fiarahamonina misavoritaka ary saika nefara tamina fahafatezana izy menakavy mihitsy dia zao ny fanapaha-kevitra noraisan'ny Jakoba hoe dia hoy Jakoba hita amin'ity Genesis 35 verset 2 ty dia hoy Jakoba tamin'izay tao an-tranony mba mizaretra nomba azy ary io reo Andriamanitra hafa ary io nao izy reo Andriamanitra hafa zany hoe tamin'ny fotoana io zany mbola naninona le vady aman-jany mbola nisy Andriamanitra hafa mbola tompony zany mbola nanompo sampy zany dia zany natonga le fiainana misavoritaka io a zany pasteur mbola tsindriko tsara foana ho an'reto olona ireto izay ny antonyity fotoana amin'ny asabotsy ho avy zao ty misy fitahian'Andriamanitra mirotsaka avy any ambony misy fitahina mirotsaka avy any ambony milatsaka amin'le tokantrano amin'ny tafitrano fa aty ambany koa atao amin'le fototra misy ozona miakatra azonao satria misy zavatra mifanenao zany misy fitahina mirotsaka midina dia misy ozona miakatra dia zay io mampisavoritaka ao anatin'ny tokantrano io dia hitanao hoe misy tokantrano tratrana zavatra ohatra zany tahaka ny fiainan'ny Jakoba menakavy misy ihany ny vola za zao voanikeo maraina pasteur Alvarez nyresaka tamina madama anankiray zay pasteur izy tena tahin'Andriamanitra milalao vola amina miliara nefa saintsay pasteur izy hoe hatramin'izao zay mbola manofa trano ary tsy mahatsangana trano ary tsy manana tany azonao le vola ozy izy dia ohatra ny kikisany devoly amin'ny aretina fotsiny dia manana zanaka vavy a pasteur dia tsy haitsony fa ohatra ny marary tsy hita hoe inona ny aretina mahazo azy misy zavatra mifangaro ohatra zany le fitahina mirotsaka avy ato ambony fa le ozona miakatra avy ao ambany dia le vola tonga fa kikisan'ny aretina vola tonga dia zay mihitsy ny tenyle madama nresaka tamiko ankeo maraina tena le izy pasteur izy tena mampalahelo dia tena
tsy eritseritsy hoe milalo vola amina miliary zay nefa tsy manana trano tsy manana tany tsy manana ininina de lanilany ho azy vola io de tsisy zavatra mitsangana de ohatra miverivery ho azy de ohatra misy lalana de ohatra ny anonerana zavatr'olona zany manonitra ohatra ny hoe tombom-baritra tokony hitanao zao de lasa mivily amina faty antoka mivily amina faty antoka ianao zao nefa ozy izy mahita hoe misy tombom-baritra io izay pastera ny mampisaviritaka an'le hoe misy fitahina misy tsodrano mirotsaka aminampino nefa le ozina koa mbola ao de lasa misy zavatra mifangaroaro misy anabavy ny resaka tamiko mbola ankeo maraina ihany izy reo tena manana zanaka telo menada izy ny fiainanzareo pastera tena mety ny zana vavy kely 26 ans efa manana tomobile manana 4x4 raha manana oronasa matanjaka 26 ans mampalahelo pastera izy tsisy manambady ny zanako ny anankiray efa 31 ans mbola tsisy manambady hatram'izao fotoana atsika ami'resaka izao tena mampalahelo izy nefa izy miravavy samy manana ny asany ary efa samy tahina andriamanitra ny zanako lanakireo izy mamilava tsy mety manambady keo zananakalahy tokana mamilava de ndramo nanadiady andrareo tao nanadiady io trano ipetrahanareo veo manofinareo sa tompony io pastera mbola tantara lava be koa pastera izy io tranona io fa ahoana io izy avy adiny amin'ny rafozan-dako sy ny rafozam-baviko avy any io trano ohatrany misy ozina pastera ao anatin'le trano de ny nafatany vadiko izy matina toka de io zao zanako lahy tokany mamilava ary tena tsisy zavabanina pastera amidiny zay rehetrarehetra fanananao atrano amidiny izy trony toka de zao izy pastera tena malahelo an'le zanako tena mitomany satria zao ny tenin'io zanako lahy io ndraindray izy hoe rehefa mba tonga saina izy de zao ny teniny mama teo afaka ane mamy teo afaka fa tsy haiko tsony za mama mba miteny aminao izy de za zany teny taminy miteny taminy ohatro maninonao anareo raha miala amin'io trano satria tonga de fantatro le trano misy ozina amidio a de manaova fototra vaovao mihitsy nareo maningana reo fototra vaovao za pastera izy voafaky maly ny teny zanako vavy am'zany hoe ndao amidy ty trano ty nandao ampanifana de andao tsika hiala ato de zanako lao izy lizy ny savasavy iny ny tokany eritsereto androany izy niretsaka anazy zany fa zanako lao izy tamin'ny herinandro ny teny mama zany te ho afaka fa raha mbola mipetraka atao am'ty trano ty tsika tsy ho afaka na le madama zany resy lahatra mbola tsy niresaka tamiko akory de efa resy lahatra hoe mila miala tao le zanany lamamolava izay tonga saina hoe zange tsy fidona te ho afaka am'ty toko tya fa raha mbola mipetraka ato tsika tsy ho afaka niteny hoe andao hiala ato satria zany ho latin'le trano mihitsy misy zavatra mifangaro pastera misy fitahina avy any an-danitra mirotsaka bénédiction fa misy ozina koa malédiction avy ato ambany miakatra de mifangaro ao anatin'le tokantrano de misy fotoana le malédiction na le ozina manapotika n'le fitahina sy le fanambinana midina fa potehan'le ozina aza raha mazava zany fampiana zany be da be ny mpimotra atsana problème ohatra zany amin'ny fotoana tsisy vola izy mivady de mifankaty fa amin'ny fotoana mirotsaka ny fitahin'ny tompo de miady de mikorotana le tokantrano de potika ny arabola misy fiainana tena hoe zavatra mahavariana ohatra ny pasteur amin'ny fotoana tsisy vola de salama tsara daholo ny fianakaviany salama ny akonana amin'ny fotoana mirotsaka ny vola de miakatra koa le ozina mirotsaka le vola avy any ambony midiny de le malédiction le ozina avy ato ambany miakatra de tonga ny vola de marary izy menakavy tonga ny vola de marary ny anadandreniny de tonga viary le anadandreniny le zobavy ny teresaka mba vonjeo re dada aloha ataovy re zay mba zana fa de tsika menakavy any koaza moa zay nitaraina mba vonjeo vola kely tonga i vola io a de tonga am'izay ny fianakaviana ary ohatrany malala le fianakaviana misy vola tonga ao misy maty tampoko zany de misy fianakaviana tao mariage zany de mindram-bola de tsy mamerina de misy ohatrany accident ho azy zany de tsy maintsy mamonjy de ohatrany hoe tam'mbola tsisy vola nefa azonao mbola tsy tonga le vola tsy tonga le fitahina tsisy nininina mitranga
tsisy mandondona hitraditsosa tsisy mandondona tsisy problème tsisy olana fa vo mirotsaka mihitsy le fitahina hoe iny nisy 150 millions iny nisy 300 millions de ohatrany lasa misy zavatra be dabe mitranga ohatrany nandona olona tamin'ny moto zany ny zanaka ao lahy de tsy maintsy namonjy kely an'iny le olona ndray tsy maty fa ohatrany hoe nandeo vola be lany tamin'indray ny 7 millions 5 de misy zavadravatra ohatran'zany de misy problème tampoka ny ampianarana de lasa nandoavana de itsisy niny le bénédiction mirotsaka le fitahina mirotsaka le tsodrano mirotsaka fa le ozina koa miakatra aveo ambany ary io mila vahana fa be da be pino tratsan'zay zavatra zay pasteur Alvarez marina de marina zay fanazavana zay pasteur ary ilaina tena ilaina tokoa na lalan'zay fanazavanao zay satria be deabe tokoa ny olona tsy mahalala hoe inona ary ty mahazo anaty fa zao zany efa mazava hoe ayve mety misy karazan'olona zany pasteur raha azo tsara izy teo hoe misy fitahina ihany miditra ao aminazy ao avy aty ambony mandeha tsara ny zavatra rehetra fa atao ambany kosa nefany a misy karazana ozo maromaro ohatrany hoe café au lait zany hoe café au lait de mifangaro ao zany de mazava ho azy moa zany a rehefa fangaro izy de tsy ny ratsy ny tsara rehefa fangaro a de le ratsy foana no ohatrany hoe manimba le zavatra tsara zany voaloto zany le ratsy raha ivelona tanatiny ty baiboly ty tsika pasteur momba le détournement toko faharoapolo a de misy ifandraisana an'izay zavatra tenenao zay ihany pasteur satria eto de hoe ny amin'ny miaramila sy ny tafika zany rehefa irana moa zany ny miaramila tamin'izany fotoana zany de nisy fepetra maromaro nambaran'Andriamanitra tokony atao satria misy zavatra tena tsy zakan'Andriamanitra mihitsy zany pasteur ty hoe misy zanak'Andriamanitra anankiray mena ao anatina ozona ary zay mihitsy misy teny milaza an'izany tanatin'ity 2 5 zao de miteny Andriamanitra tenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony hoe rehefa andeha anafika anareo a de asivo miteny an'izao teny zao ny mpife hoe izy nefa nanao trano raha voavy nanao trano zany anao de tsy mahazo mandeha manafika sao de maty any a de le trano nataonao zany a tsy nipetrahana akory de maty le karazana ozona manko raha saran'ity hoe misy karazan'olona pasteur hoe nanao trano izy nefa tsy afaka hipetraka amin'ny trano ozona zany pasteur ary tsy tian'Andriamanitra tsy zakan'Andriamanitra mahita ny zanany hoe miaina ao anatin'zany ozona zany hoe vo nanao trano ianao fa tsy afaka mipetraka amin'ny trano io ianao misy karazan'olona ohatr' zany pasteur hoe manana trano izy io trano io a trano tsara ampanofaina io trano io fa sady zara fa tsisy mpanofa tamana ao ary izy koa tsy afaka mipetraka amin'io trano io fa matahotra izy mipetraka amin'io trano io ary mbola tsy mipetraka tamin'io trano io izy atramo zay nefa de matoa izy nitahin'Andriamanitra manana vola mavita trano de miditra zany zany le fahasoavana miditra zany le fitahina fa saingy zao hoe tsy afaka mipetraka amin'io trano io izy fa trano hafa lasa manofa trano hafa izy a fa io trano io le trano tsy hoe nisy hoe rehefa mipetraka tao ihany izy taloha de niala tao satria nisozona le trano hafa zay fa izy mihitsy tokony mila izy matsapa hoe tokony mipetraka amin'ity trano ty ary mila mipetraka amin'ity trano ty fa tsy tafiditra n'io trano io izy pasteur de lasa ozona le izy ary zay tenen'Andriamanitra hoe raha misy olona zany hoe manana trano io fa tsy afaka tsy mipetraka amin'io trano io de karazana ozona zay pasteur ary misy ozona ohatr'izay koa tambany eto hoe raha misy olona ozy izy efa nanao tany mboloboka nefa tsy nanany vokatra de ozona ihany koa zany pasteur firy moa pasteur ny malagasy am'izao fotoana zao mpiasa malagasy de ndrisy moa fa zay zavatra misy miasa izy latsinainy talata larobia lakamisy zoma sabotsy alahady atoandro maraina arivo alina fa tsy revanao ny vola azony am'izay zara fa misy hoanina fa tonga ny farany volana tonga avany ny lisitra lavabe miaraka amin'ny trosa tonga de andrasan'ny trosa tompotrosa eo amin'ny baravarany fiasany eo hoe iranina de manana trosa tahaka zao alazo amin'ny tsiporiany daholo le trosa nefa de miasa mafy tena miasa tena manoatra reny robot reny anao miasa mivady amanjanaka koa tsy voajerinao tsony zanaka ao kely efa tsy vitanao tsony mampinono anazy tsy fijoara-masonao tsony ny fianaran'ny zaza tonga ohatrany anao reraka matory tsisy zavatra fantatrao tsony ohatrany fa de any amin'ny asa foana ozony zany pasteur efa mandavatony ianao kristiana nefa le olona pasteur kristiana le olona amin'ny fotoana io defa de miaina tahaka zany ary zay mahatonga an'Andriamanitra ny teny manao hoe raha nanao tany mboloboka ianao a de aza mandeha miasa aloha fa hoany mihitsy aloha le voaloboka ao aoko anao hifaly amin'io asanao io aoko anao hita fahasambarana amin'io asan'ny tananao io higioka fifaliana amin'ny asan'ny tananao io ny olona zany raha tena marina zany ny mpiasa koatra miaina anatin'izay fahasoavana zay de sy tokony iaina anatina fijaliana mandavataona zany pasteur fa ozony zany hoe miasa ianao a nefa tsy zavatra miangana mihitsy tena fiainanao tsy mandeha am'zay loany
mandavataona ary fantanina mipetraka de hoe rovina ny farana zao zavatra zao rovina ny farana ozona zany paster ozona zany de amin'ny fahatelo moa de misy any hoe andiny fafito hoe izy n'olo efa mifofo vady ka mbola tsy napakatra azy aoka andeha iverina ny trano izy a fa andreo maty any amin'ny ady izy ka lokava napakatra azy mbola ozona ihany koa zany hoe ifofo vady ianao a fa olo lafa ndray no mapiakatra azy firy moa ny olona efa tratrany zany paster hoe nanambady izy efa mifofo vady efa hoe raikitra zao efa vita fisehoana de raha vatampoka indray le izy efa hoe raikitra zao voalaza hatramin'ny daty hoe ataony mariazy atao soratra fa sy raikitra le izy de misy olo-kafa ndray zany tonga avany fankaty de mitovy fitiavana de ok raikitra zany de ataony daty fa vita le daty a vita le votondry de aveo tsy hita tampoka na lehilahy tsy mety mahazo vady mihitsy mbola ozona ihany koa zay zany hoe ohatra misy fahasoavana zany le izy araky ny teninao teo paster ohatra misy fahasoavana zany fa misy zavatra atao ambany ato a mandrava zay fahasoavana zay mandrava zay fitahiny zay ary Andriamanitra tsy mahazaka hoe misy zanak'Andriamanitra miainao anaty zany paster iale izy hitan'ny paster Alvarez Andriamanitra io rehefa manao zavatra de izy tsy manao zavatra kelikely fa Andriamanitra de Andriamanitra ny fahalehibe azany zany hoe rehefa manangana zavatra Andriamanitra ary manao zavatra ho an'ny olona de zavatra goavana foana raha vao miresaka Andriamanitra zany tonga de zavatra goavana fa tsy zavatra kelikely zany ny fitahina ao amin'Andriamanitra de fitahina goavana tsy zavatra kelikely zany azonao maro zany ny dikan'izay rehefa manao zavatra Andriamanitra de ny fototra alohany azy no ataony mafiorina tsara ny fototra ny ataony mafiorina tsara melo ny dirako lalina amin'ny zavatra nyresanao teo paster Alvarez momba amin'ny fiainan'olona amin'ny akapobeany de avy aloha mba hiresaka fiainam-pirenena aloha vetivety mety zany paster hitanao eto amin'ny anina eto amin'ny ty gouvernement faharoapolo ty vakeo ny andininy voalohany sy faharoa paster andininy voalohany raha mivoaka anafika ny fahavalinao ianao ka mahita soavaly sikalesy ary olona maronoy ianao dia aza matahotra azy fa Jehovah-Andriamanitra kosa no mitondranao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta no mombanao ary rehefa anafika ianareo dia hanantona misorona ka iteny amin'ny olona hoe miainory Israely eo fefanafika amin'ny fahavalinareo ianareo anio tsara ny andininy faharoa veriko ary rehefa nafika ianareo de ahoana izy anantona misorona ka iteny amin'ny olona hoe zay anantona nino izy anantona misorona raha iresaka kely momba amin'ny firenena paster Alvarez miala tsiny ny zavatra mitrangy eto Madagasikara am'izao tsy de miresaka politika loatra ary tsy miresaka fiampandaninana izany izy tsika fa tena mame torohevitra eto tena torohevitra ara-baiboly no ambaraka eto zany paster tato ato de tena nalaza reto fatifaty jerenao tsara ohatra zao tamin'ny fandraisam-pahefana tamin'ny 2013 iny ny fifidianana farany teo 2013 tamin'ny androny Nandriamato Erajonary Mampianina vo vita fianianana izy vita ny investiture de nisy grenade mipoka nahafatesana olona iny azonao de tonga ny ray tamin'ny président zao présidentsika am'izao fotoana izao ito izay tena za aloha te hidera ihany fa président manana finiavana ampandroso firenena mihitsy manana etaeta tena ampandroso firenena ary raha vao mijery fomba fiasanao za zao mahafinaritra an'izay miperaka nitosy paster fa ny embouteillage teny taloha tena enjana be fa hitako hoe aingam-piasa be ty fitondram-panjakany ty tsy resaka politika resako am'izao fa le zavatra misy fa tena niala ny embouteillage ihany am'izao fotoana zao misosa ny lalana any zay mandeha ihany teny hita hoe misokatra ny lalana mahafinaritra mijery an'le fomba fiasa hoe na ny ministre aza sy ny premier ministre lasa mitovy amin'ny vahoaka tsotra mandeha tomobile manaraka embouteillage mba tsy efa mandretra tsory an'le mandefa an'le papapapa be tsisy farany reny sy le sirainy reny izay ohatrany hoe mampiseho fanambanina ihany raha teo aloha fa manao abus de pouvoir efa mba tsy de misy an'ireny tsony fita hoe mba manery tena daholo na ny membre ny gouvernement ary tena zava-dehibe ary le fomba fiasandrareo zany tena hitana hoe misy azakazaka be mihitsy amin'le fampandrosoana an'le firenena
zay zavaratsapa tena hita hoe misy fitahina zany ary raha za mijery an'ity fitondram-panjakana ty de iazakazaka be mifandroso Madagasikara nefa etsy andaniny zay misy zavatra ohatra misy zava-doza mitrangy zany satria vo vita fotsiny fianianana tamin'iny de nisy vato be le Nianjera tery ambaniny le fiangonana katolika tery Andohalo misy le vato be Nianjera le rindrim-baton'ny Nianjera iny nafatesana maromaro tamin'ny amapolo misy fianakaviana re tonga de maty daholo le fianakaviana vo tsy ampy tapabolana théorina na 3 semaines théorina na tsy haiko 2 semaines théorina tsy 3 semaines de nirotsaka indray le vato be nafatesana olona tsy mbola nisy an'izay loatra hatram'izay natany tany tsy mbola tondra-drano nanerina any Madagasikara tondra-drano nanerina any Madagasikara reny le hélicoptère Nianjera reny efa somary fambara loza ihany reny azanao misy hélicoptère natafika lenany nefa reny tena akingana tena hoe mampiseho an'le afakingana am'le hoe anao anna fandriam-pahalemana de tonga de naniraka an'le hélicoptère nienjika an'le nanao an'le kidnapping an'le asana dokotera iny nefa de hitanao Nianjera le hélicoptère avy eo de reny zany a tsy tongatonga ho azy fa mbola miverina am'le teniko teo hoe misy fitahina azakazaka be le fitahin'Andriamanitra nefa le ozona koa miakatra ny fantanina mipetraka inona zany ny tokony atao zay le fantanina inona ny tokony atao tamin'ny firenena zavatra tsaroko eto amin'ny tantara de zao vo nanomboka ny propagande tamin'ny propagande ny fifidianana teo a de niazakazaka ny akamaroan'ny candidat nanao fotoam-bavaka ary anisan'izany ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao nanao fotoam-bavaka lehibe to amin'ny Garansorano de tena hoe tondra mambavaka mihitsy ny ino izy ty ny firenena ny ino izy ty ny filomba mba holany sy ny sitsatsitsa naperaka teo am-pelantanany tompo zava-dehibe reny zany zao tena nanam-porofona hoe iainga atao amin'ny propagande de naperaka teo am-pelantanany tompo fa raha lany filoham-pirenena ary de aiza ho aiza am'izay le toerana hitanao fa tamin'ireny ny ACC zao de namoaka lalàna ny ACC hoe tsisy hidira amin'ny baiboly amin'ny investiture io tsisy hidira amin'ny fivavahana tsika laïque de tsy nisy tokoa aloha zany ny fivavahana tamin'le investiture fa tonga de natao fotsiny tamin'izao de hitanao fa vo vita ny investiture ny maraina ny arivan'iny tonga de Nianjera le vato be nafatesana olo reny tondra-drano eraky Madagasikara nanomboka fanesinetsy le losa inona zany ny vahaolana zany na de tsy neken'ny lalàna azy le fotoam-bavaka tamin'ny investiture de tokony nanao fotoam-bavaka ny filoham-pirenena manokana ho azy na talohan'io na taorianan'io azanao tokony mba hisy fotoam-bavaka zany tokony natao de za zany tena manome torohevitra zany roany hoe fa tokony hisy vavaka manokana ho ataon'ny mpitondra fanjakana ifonana ho an'ny firenena ho ataon'ny mpitondra fanjakana mihitsy de etsona ny vahoaka ohatra hoe mikanja be mamasina nanao palais des sports ohatra de miverina araky ty tenin'Andriamanitra eto ty eo amin'ny andininy faharoa hoe ary rehefa anafika ianareo de manatona mpisorona azonao zany hoe ny fomba ampandehanana nyty firenena ty zany de tokony le tamin'ny voalohany hoe le napetraka teo am-pelantanany tompo fony voanao propagande iny de rehefa tonga avoray le fahefana de tokony asiana fotoam-bavaka be mihitsy hoe iaingy zay tompo ho an'ny firenena iaingy zay anomboka anao zavatra fototra ho iamatsy anao azonao zay no natonga anany resaka hoe Andriamanitra rehefa manao zavatra de miaingy any amin'ny fototra aloha de tokony hisy fotoam-bavaka be officiel zany taka an'le natao teo amin'ny Garansorano le nanomboka iaingy anao propagande iny de tokony taka n'iny mihitsy natao etsona ny vahoaka rehetra hoe andao mba hivavaka ho an'ny firenena marina manao ihany ny fiangonana ty ambadika tsiraray avy ohatra atsika zao manao fa ilaina mihitsy ny mpitondra fanjakana ny manao an'le izy de misy mpitondra fivavahana de tena vavaka ho an'ny firenena de fifonana ho an'ny firenena fa za mana hoe mbola fanairana ireny zavatra mitrangy ireny azonao fanairana zany hoe le fitahiny tompo zany be da be mirotsaka le mpitondra fanjakana manam-pitiavana be mihitsy ho an'le firenena ary manam-piniavana sady manam-pitiavana anao zavatra be ho an'ny firenena fa le ozona nefa mbola tsy tapaka ato ambany de le fitahina mirotsaka le afangana mpandeha accéléré be mihitsy le fampandrona firenena nefa le ozona koa miakatra avy eto ambany
ka iny tsy maintsy mila fotoam-bavaka de mila délivrance de mila mpitondra fivavahana io voalaza baiboly hoe rehefa andeha anafika ianareo de manatona mpisoronareo zany hoe aza mandeha fotsiny amin'io misy ny vola misy ny fahaizana petrapetraka amin'ny projet petrapetraka amin'ny programme vitatsika io aza mandeha amin'izany fotsiny fa manatona mpisorona dia aleo fondena amin'ny alalana vavaka satria efa nabe zay mahasamy hafa ny Madagasikara amina firenena hafa firenena Allemana ohatra tsy mila fotoam-bavaka zany rehefa no propagande azonao ohatra ny mpitondra Allemana na mpitondra Frantsay tsy mila vavaka zany izy ohatra azonao ny mpitondra Espagnol tsy mila vavaka mpitondra aty Afrique du Sud mety tsy mila vavaka ny heriny fotsiny fa ny atsika eto Madagasikara tsy zay ny atsika ny ila vavaka zany hoe tsika zany voaniainga de mifamaritra tamin'ny baiboly ko maninona no any tenatena no lasa tsy mifamaty fatampoka zay no mahasamy hafatsika amin'ny firenena rehetra azonao efa niainga ihany tamina baiboly niainga ihany tamina fotoam-bavaka de tokony hotohizana hatramin'ny farany zany izy pasteur Alvarez zay zany le resaka firenena na tonga de sosikevitra na zany tonga de sosikevitra tsy fitsikarana be fahatariny zany hoe anina fa oza hoe reny loza ireny de fanairan'Andriamanitra ary tokony anairana ny mpitondra reny hoe ny tsika manao zavatra ary mahavita zavatra fa tokony mifamatotra foana taky ny efa nanomboana azy tany am-boalohany no hanomboana azy hatramin'ny farany hoe mifamatotra amin'Andriamanitra azo ny pasteur izy zay anankiray fa anankiray ty melohan'ny amaraparana antsika azy la eto amin'ny Deutéronome toko 20 vakina teo de vakio ny pasteur eo amin'ny andininy fahavalo andininy fahavalo zao mivaky ny manao hoe ary mbola hiteny amin'olona ihany ny mpifiazaka na hoe iza n'olona zay matahotra ka hosafo aoka andeha hiverina ny atraminy izy fa ndao ketraka tahaka ny fony koa ny fony ralàna zay jerenao a le fiasan'Andriamanitra rehefa manao fondation izy rehefa hoe anao zavatra Andriamanitra ary anao zavatra ngeza be zay ary hitondra fandresena sy fahombiazana be zay ny azy tsy miakina amina isana miaramila ny azy tsy miakina amina miliara eo pelatànan'Andriamanitra hoe firy miliara ny angatsika Andriamanitra rehefa miainga tsy miakina fitaovam-piadiny fa Andriamanitra tena na izy rery ary na olona ray ary ny ampiasainy de mandresy olona Andriamanitra zany tsy mijery hoe firy tapitrisa misy amin'ny miaramila firy eto firy alina firy arivo ny an'Andriamanitra tsy zany fa ny an'Andriamanitra aleo no mahita vitsy fa vonin-kiady azonao olona vitsivitsy fa vonina no zavatra zany ny fiasan'Andriamanitra eto de eto izy miteny ozy izy hoe ary mbola hiteny amin'ny olona ihany ny mpife azy ka anao hoe iza ny olona matahotra ka hosafo iza ozy izy ny olona manina hoe matahotra ka hosafo aoka andeha hiverina ny an-tranony izy fandrao ho ketraka tahaka ny foniko ny foniny ralàna andeha hiady amin'ny fotoana io zany pasteur Alvarez fa hoy Andriamanitra tsy ny hamaronareo ny ilaina fa zay matahotra andana miverina fa maninona no saina miverina satria fantan'Andriamanitra ozy izy hoe fandreo de anaketraka azonao ny namany ihany keo izy jerenao tsara tsy nasain'Andriamanitra niaraka ny olona matanjaka sy vonina hiarikady sy ny olona matahotra sy kanosy tsy navelan'Andriamanitra hiaraka reo azonao jerenao anatin'ny tokantrano anankiray mitrango io zavatra eo anatin'ny tokantrano ary zay ozy mpantsy anareo hoe tena mila miady ianao ray mpianakaviana reny mpianakaviana zay mahatsiaro fa tena reraka ianao ankehitriny ary ao anatin'ny adina mafy ianao misy zavatra ohatrao maka pasteur Alvarez ilay reny mpianakaviana rery mitolona mafy mivavaka ny zana ny lahy mifokarongona ny zana vavy maditra mampirafy ny vady misorotoka izy rery no mivavaka ohatran'io mihitsy le izy mifangaro eo le olona tahirin'Andriamanitra sy le olona misy ozony inona ny hafarany problema mavesatra ny hafarany misy zavatra tokony ataon'io reny mpianakaviana io mba hampandresy azy eo anatin'io ady io azonao hoe inona ny ataonao satria ao ianao zao de
za misy fotoana pasteur Alvarez misy olona mitaraina ko rempianakaviana mitaraina amiko pasteur tsisy hanina ao an-tranonay tsy manako hoanina Nicolas-njatona ko tsy voaloha mba ampio a pasteur ny fanontaniana petraka voalohany any rempianakaviana dia zao firy-taona ny zanakao vavy firy-taona le zanakao mianatra tsy voaloha Nicolas reo 10 taona pasteur 20 taona ny ankiray dia 10 taona 9 taona tantara oatra izy mivavaka reo kizy reo sa tsy mivavaka izy pasteur tsy mety mivavaka dia zao ny teniko aminy aza mitady Nicolas aza mitady Nicolas ianao avelao izy eo comme izy ivavaka aloha ny vahaolana voalohany reny mpianakaviana dia tsy mitady Nicolas am'ireo zaza reo fa ny fotoana ho azy ivavaka satria ny tena marina pasteur Alvarez ireo zaza reo mihitsy no mitondra ozony ao anatin'le tokantrano ka mampahantra an'le tokantrano ka na ifonsa manahoana ary ireny mpianakaviana io ka apiditra 5 millions par mois hitady 2 millions anasa lamban'olona ifofoy volokely hitady vola etsero dia antra mandra-pahafatiny io raha mbola mifangaro am'ireo ozona am'ireo zanan'ireo fa ny tanjona voalohany ary mpianakaviana dia zao tsy mitady Nicolas an'le zaza fa le zaza mihitsy ataovy mandeha mivavaka mba ho tahin'Andriamanitra asa razanao zany pasteur dia tena tao mihitsy aloha reo zaza reo ivavaka fa aza misahirana ianao fa mifiainanao fotsiny ho alamina minana haniny ianao dia mitotoko batavy ianao dia ataovy zay ampilamina fiainanao dia minana haniny ianao azonao dia reo zaza reo tao mivavaka fa raha tsy mety hivavaka izy dia aloha izy anao ny sitrapony eo azonao zany zay zany lay lalàna an'le aotra anaty baiboly mihitsy pasteur satria mifangarongarony ireo le hoe olona ketraka ny fony matahotra nefa miaraka amin'ny olona mahery dia tsy maintsy ozona ihany farisena ihany ny fiafarany io azonao farisena ihany ny fiafarany ka eto ary nefa za pasteur dia miteny an'le rempianakaviana na rempianakaviana io tonga avy ianao amin'ny sabotsy satria izy fampianarana manokana hoe ahoana no ataonao mba tonga anao handresy manolona an'ireo vady aman-janakao reo ho atoroko izay fampianaran'izay misabotsy pasteur inona zavatra tokony ataon'io rempianakaviana io na io ray mpianakaviana io manolona an'ireo zanany mbola tsy mivavaka manolona ny vadiny mbola tsy mivavaka dia mitondra ozona ho atokantrano ao inona ny position tokony ho raisinao ho atoroko io amisabotsy ho avy zao mba hamonjena an'ireo zaza ireo nisy zavatra nataony Jakoba mba hamonjena ny akonany zany hoe ireo zavatra nataony le akonany Jakoba tao anaty ozona tao anaty korotana tao anaty faravana tao anaty ozona ny aina tao anatina malédiction fa nisy zavatra nataony Jakoba nafahan'ireo zanan'ireo afaka tanteraka ary nafahan'ny akonany afaka tanteraka dia ho atoroko amin'ny sabotsy zay pasteur mialohan'ny amarana mba matraka fantaniana kely satria marina fa misy zavatra azoko mbara fa mba te anontany ihany hoe momba zay efa natsidiky pasteur teo ihany hoe raha misy tanora hoe firy taona io zaza reo tsy voalohany Nicolas mianatra visa tsy mianatra mivavaka sa tsy mivavaka ohatra mba te anontany pasteur hoe mety tsy zay zany le situation misy an'le fianakaviana ohatra fa ohatra le rempianakaviana ohatra mivavaka be izy mivady ohatra mivavaka be fa le zany ohatra hoe manana toetra ratsy ohatra le zaza tsy fantatra hoe mety mifokarongony mety hoe fa mety masamy fokarongony ao an-trano mihitsy miafinao mety hoe manana toetra misy toetra tsy mety ataonao dia hoe ary ohatra kosa raha pasteur ny fanontaniana petraka hoe raha manontany zany le olona hoe manontany zany le olona hoe inona ary ny tokony ataonay raha mangataka vola aminay le zaza zay nefa ozy izy malala fa ty zanakay ty maditra sotro a rehefa manam-bola dia lasa mirevirevy miaraka amin'ny namany ihany a dia vohitana mifokarongony ao an-trano nefa izy mitady vola ty aminay tokony ame vola ave zany zay sa hoe ahoana ny tokony atao satria efa natsidiky pasteur teo ihany izy amin'ny sabotsy ampianatra an'izay ahoana ny fomba anapahana izay ozona ny fotony zay satria ny zavatra horesantsika hoa pasteur zany amin'ny sabotsy avy zao zany etam-pamaraparana nyretsaka inkolo dia tsy mitovy amin'ny délivrance hatramin'izay mihitsy zany ty délivrance manomboka eto ty azavako tsara zay pasteur Alvarez tsy mitovy amin'le hatramin'izay zany izy ty le délivrance hatramin'izay zany dia le hoe miala ny fahantrana miala ny tsosa miala amin'ny anarany Jesosy ny famosaviana ny ozona avy amin'ny sampy miala ny zao miala ny aretina miala délivrena ianao amin'ny anarany Jesosy délivrena ohatraohatra zany ohatra zany le vavaka délivrance hatramin'izay fa ity zany ny pasteur tsy zay tsy lay aretina fotsiny no alana tsy le fahantrana no roahana tsy
tsy le troso tsy le fisara-panambadiana no ravana tsy zay fotsiny no délivrena fa le fototra natongan'io mihitsy no vahana azonao le fototra natonga ny ozony mihitsy ny vahana de en plus n'izay a misy misy zavatra tena hoe ho ataon'le olona mihitsy zany hoe ahoana ny amahana tanteraka satria io olona io mety efa nandresy lahatra ny vadiny hoe ndao nao mivavaka nandresy lahatra ny zanany mba mivavana reo nefa le zany vady aman-janany tsy mety resy lahatra azonao de idina zany no ataonao manoloanan'io de ho atoroko amin'ny sabotsy avy zao le zavatra tokony atao satria fampianarana mbola lavabe zany tsy vitatsika ntsony ny fotoanatsika eto efa lany fatapitra de amin'ny sabotsy no atoroko ny zavatra ho atreny ho reny mpianakaviana manoloana ny vadiny tsy mety miova ny zanany tsy mety miova io fa misy zavatra tokony ataony eo fa miva io paster amin'ny sabotsy valiko zay paster misaora rira tompony ny fahasoavanao sy ny fitahinao a raha afaka nandray zany fampianarana zany zay androany matoko zay fa ireto olona ireto de ho afaka ho tahina ho ambinina nyresaka momba ny firenena koa zay tompo de matoka efa isavara tena ho ataonao eto amin'ity firenena ity anafahana n'izao firenena izao ho tahinao ny mpitondra fanjakana mba homena tolo-tsaina sy tolo-hevitra ary fa iendrena lalina ivoahana eo anatin'ny olana rehetrarehetra ho tahinao ane tompo malalako zany fampianarana zany ka tonga fanan'olona maro iverina indray ao ambalanao makasitraka indrindra tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen zay zay ngamba pasteur Alvarez ny azondraisana teto androany tahiny tompotsika amin'ny sabotsy zany a fa 7 volana février amin'ny 7 ora marana tsy diso eto amin'ny mongo ty andrefa nambojanahary misy salle anankidimy ngeza be pasteur eto zay natanterantsika an'io efa feno écran daholo efa feno écran géant daholo reo a tsisy atahorana fa zay idiranao de efa mety daholo sy eto amin'ny samafy tanjombato ampitany jirama no anatanterantsika ty fotoana lehibe sy goavana sabotsy avy zao amin'ny 7 ora maraina ao anatin'le roa hevitra hoe anangana fototra vaovao fanambinana sa ozy ho tahiny tompo pasteur tahiny tompotompo delemata manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny raina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Rankiary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasantsika rehetra tompo